Andriamanitra rainay feno fankasitrana anao ny fonay afaka ny fampizara vaovao, afaka nandray fijoroana vavolombelona hita ny aina ny tsirairay an'le hoe fiainana miaraka aminao Jesosy satria ianao izay fiainana izay. Fiainana ianao ny teninao. Misaotra Jesosy fa namety tsy tafajoro tetỳ aloha ary zahay. Dia fantatray fa tao anatin'ny fotoana tsy nionanay dia teo ianao nampiainanay an'ireny teny rehetra efa henonay natao amin'ny radio na teto amin'ity feonan'ny mpiaino ity. Misaotra indrindra Jesosy ny amin'izany rehetra izany. Amin'ity an'io zahay te hiteny tsotra aminao, mangetahetanao zahay. Mila anao ny aty anatinay rehetra, mila ny teninao zahay mamelo anay. Mitenena tahaka ny fanaonao ary ampanginina amin'ny anaranao izay feo manelingelina rehetra any anatinay any. Dia matoky anao zay Jesosy fa miasa aminay ianao zao ny fanahinao no mialolalana ny teninao mameno an'ity saly ity ary miasa any anatin'ny fonay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Kristianina samy mitondra ny antry Kristy izay hatrany ny loha hevitrintsika senao amin'ilay Korintiana faharoa toko faharoa andinin'ny 5:10 fa antry Kristy ho an'Andriamanitra izahay 3 volana sisa ny anaovana entraînement an'izany dia tonga dia miaina be an'le izy izay le ataontsika any kely sady sisa ravako dia tapitra ny taona mahagaga. Nanomboka tamin'ny herintsika dia mianatra zavatra vaovao maka ny bokin'ny Efesianitsika dia inona ny tediavintsika tao ao? Ndao hianatra ny antsoina hoe tena fiainana kristiana. Asiana an'io hoe ny tena fiainana kristiana io. Satria za indray tena reraka mihitsy amin'le fihainoana hoe kristiana hono ranona dia kristiana. Ohatran'izay ny tantarainy Ravavy teto izay hoe kristiana dia konona sy ny sisa fa zao izy manao la mozika be ary meritsy atosika ary fa inona le tena fiainana kristiana ary tarafintsika eo amin'ny bokin'ny Efesianina. Rehefa fehezina ny zavatra nianarantsika tamin'ny farany manao famitinana kelytsika mba ahatonga antsika samy ho tafaraka tsara ao anatina mitovy ny tady ny dokanga. Naresaka manodidina amin'ny bokin'ny Efesianitsika aloha tamin'ny voalohany. Bokin'ny Efesianina izay misy toko anankenina dia hoy taminao hoe ity boky ity tena boky manokana epistily moa ilay izy. Epistily manokana izay ahitantsika taratra ny tena fiainana kristianina tokoa izay azo fehezina amin'ny teny anankitelo. Misy an'ilay rangahy antsoina hoe Watchman Nee izay naporisiako anao tsara ny amakinao ny bokiny mikasika an'io teny anankitelo namehezany amin'ity bokin'ny Efesianina ity. Teny anankitelo manambara hoe mipetraka. Rehefa jerena ny toko voalohany hatramin'ny toko fahatelo dia zay lay tian'Andriamanitra ho avohitra aty amintsika hoe andao hipetraka tahaka an'izao mipetraka tahaka an'izao makafy ny vitan'i Kristy. Mila fantatritsika tsara ny vitan'i Kristy dia miteny leo amin'ny Efesianina toko faharoa andinin'ny 5 manambara hoe niara-napetraka Andriamanitra ny an-danitra angentsika miaraka amin'i Jesosy. Le sary mihitsy mbola ho jerentsika amin'ny antsipriany tsara. Le sary misy mayanao anankiroa, manana identité anankiroa mazava tsara ianao. Ary raha ohatra ianao ka miaina eto ambonin'ny tany fotsiny dia izay mahatonga an'ilay olona resy ny fiainana be te hamono tena tokoa dia mahatonga anazy feno stress be satria ny eto tany any izy, eto tany. Fa tsy eto fampisehoana le fipetrahanao tsara ny an-danitra. Tsy hoe hipetraka ny an-danitra ianao rehefa maty. Tsy izay. Mila azontsika tsara mihitsy ny fotoana tenenin'Andriamanitra. Tsy hoe hipetraka hiaraka amin'i Jesosy ianao. Fa efa niara-napetraka niaraka tamin'i Jesosy ianao. Ny fahalalànao tsara an'izay no mahatonga anao hankafy an'le fiainanao eto ambonin'ny tany. Izay ny toko voalohany hatramin'ny toko fahatelo dia mbola mandehandeha kely amin'ny toko voalohany tsika nanomboka tamin'ny heriny dia tohizantsika androany. Le zavatra faharoa tenentsika amin'ilay hoe teny faharoa afaka mitinana ny bokin'ny Efesianina mipetraka rehefa tafapetraka ianao dia mandeha.
tsy hoe mandeha aloha dia manandramana sady mandeha no mipetraka tsy mety ho azay. Naka sary taminao hoe misy tomobile anankiray tao hoe taxi be io tomobile io rehefa hiditra ao anaty taxi be ianao dia maka seza ianao mipetraka ianao fa le taxi be ny mandeha. Fa ny olana amintsika kristianina dia mampime be ny sary. Mandofo ray zany no ntsika amin'le taxi be dia lasitsika midina dia na tsika manosika na le pneu mihitsy zany ny ataontsika tsy maintsy miezaka manodina n'ity pneu ity moa za re olona fatahoany. Eritreretina tena olona indraindray tena olona adala mihitsy tsika. Fa ohatrohatr'izay le sary mipetraka dia avy eo mandeha amin'ny herin'i Kristy ary mandeha any amin'le lalana soritany. Zay le zavatra atao. Ny olana mihitsy rehefa mamaky ny boky ny Efesianitsika dia mavesatra be ny toko voalohany hatramin'ny toko fahatelo. Tsy hoe mavesatra fa ohatran'ny zavatra misiditsidina be zany. Fa rehefa andehanantsika tsara io tsisy misiditsidina fa matsiro be. Fa tsika tonga dia tia hamaky ny toko fahaefatra dimy enina dia rehefa toko fahaefatra dimy enina ny vakianao dia tonga dia misy hoe zao atao dia zao tsy atao dia zao atao dia zao tsy atao. Dia marary andoha ianao satria tsy vitanao mihitsy le izy. Teny le izy hoe mandehana amin'ny fitiavana. Miezaka mihitsy ianao ho tiaviko ty nefa matsiravina be. Tsy vitanao le izy. Dia avy eo taminy devoly manameloka ny tenanao. Ka ianao tsy mipetraka ka. Tsy fantatrao le vitan' Jesosy taminao. Fa ianao mihazakazaka andehanao an'le izy. Teny farany fahatelo izay hitantsika tamin'iny. Dia hoe mifahatra na mijoro. To stand hozy izy amin'ny teny anglisy mifahatra. Hitanao tsara ny amin'ny boky ny Efesianina toko fahaenina zany. Mifahara. Le mifahatra mila apatsiahivon'ny Paoly tsara ao anatin'io Efesianina io le resaka hoe misy fahavalo dia mila mijoro tsara manohatra ny fahavalosika. Raha atao sary le izy dia tahaka an'ity. Ny fiainana kristianina mari-pototra tsara dia olona tafapetraka tsara dia mandeha ara-dalàna izy mijoro izy mifahatra. Tamin'ny herintsika mbola famerenana tamin'ny heriny ihany izany averiko aminao zany tamin'ny herintsika dia niresaka ny amin'ny hoe ndao hipetraka tsara ao amin'ny Kristy. Mipetraka tsara ao amin'ny Kristy. Raiso sary tsara le hoe mipetraka ohatran'io ianao zao mipetraka tsara. Raha fantatrao hoe miozongozona io seza hipetrahanao io dia sady mipetraka ianao no mieritreritra ianao roviana ary ty vao hiparitaka eto dia mety sady manao seza rivotra ihany ianao na mety tsy maintsy miezaka ianao zany ohatra hoe fa nisilaka le seza ohatra hoe seza misy tongony efatra le izy dia ndray tsy mandeha tsara. Dia ao anatin'io mila mipetraka maka pôzy tsara ianao zany mba tsy hikodia le seza. Dia mitandritandrina be. Mazana ohatr'izay nefa ny fomba fiainantsika miaraka amin'ny Jesosy. Tsy mahazo aina tsara tsika. Mieritreritra tsika hoe le fitandremana ataoko ty sa le inona. Dia lasa manavesatra miaraka amin'ny tompo fa tsy iainanao le tenin' Jesosy any amin'ny Jaona 10 hoe fiainana be dia be. Fa lasa fiainana zara famiaina. Dia lasa voaka sepotra foana isan'andro. Tsy izay no nikasan'ny tompo atsika, tsy voaka sepotra isan'andro fa mivoaka io fampisehoam-boninahitra tany amin'ny Isaia io isan'andro ny fiainanao fideranan'ny tompo. Io nge tsy forsena fotsiny hoe dia mako salama aloha zany fa tsy maintsy izay le film. Tsy le izy mivoaka ho azy any anatinao rehefa iainanao tafapetraka tsara ao amin'ny Kristy. Andiny voalohany hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo le niresahantsika sianao tamin'ny farany dia tao anatin'io niresaka ny reto zavatra reto tsika. Miresaka tsika hoe ao amin'ny Kristy le fitahipana rehetra. Andiny fahaefatra izy miteny hoe saorana ny Andriamanitra izay nitahantsika tamin'ny andiny fahatelo fa tsy fahaefatra izay nitahantsika tao amin'ny Kristy tamin'ny fitahipana rehetra. Efa le teny mihitsy efa mandeha matetika be eo amin'ny sofintsika. Fa azonao an-tsaina ve ho azy zany hoe fitahipana rehetra. Mitanisana kisivy eto fa mety tsy ireo ihany. Ianao nge voata ianao nomena fiadanana ianao tsy hoe homena. Ireo zavatra ireo tsy misy na ray aza amin'ireo mila angatahana tsony. Misy fotoana ny vavaka ataontsika tena vavaka mandany lera ary mahagaga ny anjely.
Ary io atao mangataka fiadanana foana. Ary io mangataka hotahiana foana. Dia nefany le fitahiana rehetra, Andriamanitra rehefa manome zany dia efa omeny daholo ny rehetra. Tsy misy hoe mba andefaso kely an'ilay zao hafa, efa any daholo. Nomena lova isika. Raha azonao tsara zany tovy amin'ilay mpanampiko any an-trano mihitsy ianao. Tsy te halala lova, nisy fotoana ihany izy nieritreritra an'ilay izy tampoka dia nandeha tany an-tany fotsy tany, nasorony zalahy ho mpandova mantsiny satria hoe tsy mamadika. Fa taty aoriana tsisy olana tsony mihitsy fa efa ny tompony rehefa azonao tsara ny harena hiditra amin'izay mihitsy tsika mantsy zao zany androany, ny harena nananao ao amin'ity Jesosy ity tsisy mampivaky lohanao. Fantatrao ve hoe zanaka ianao amin'ny ankonan'Andriamanitra, zany nge efa hainao tsara fa azonao tsara ve ny dikany hoe zanaka ianao, nasiana tombo-kase an'ny fanamasina ianao. Tombo-kase io hoy taminao tamin'ny heriny hoe garantie io. Ny garantie ato amin'izao tontolo izao dia 2 taona rabetsaka. Mividy inona ianao dia hoe garantie 2 ans. Ny an'Andriamanitra garantie mandrakizay. Ianao nge fa garantie fa mahazo ny lanitra. Azonao tsy mila manenjika ny lanitra tsony ianao. Lasa very ny enerzianao, ny herinao lasa any amina zavatra hafa, ary izay mihitsy ny tadiavin'ny devoly amintsika. Tiantsika sianao tsy ahafantatra tsara ny efantsika, dia amin'izay ianao miezaka mahazo an'ilay izy foana. Dia izy tsy mitehatehaka fotsiny hoe ao, ataony miodikodina eo. Ianao jeren'Andriamanitra ho masina tsy misy tsiny. Zany ny fahitany anao. Misy zavatra manahirana be miaino azy fa zany ny fahitan'Andriamanitra anao. Natobak'Andriamanitra aminao notobahan'Andriamanitra fahasoavana ianao. Tsy natsipitsipiny kely dia misy erikerika fahasoavana any aminao any. Atobakany mihitsy zany, atobany. Navotany ianao, ho afatrosa re olona. Mavesatra ty resaka manatrosa ty. Fa tena afatrosa nge-tsika ao amin'ny tompo ary zany misy le tsika le tsy hitrosantsika tsony. Satria tsika efa afatrosa voavela eloka. Zavatra tena matsiro indrindra zany. Nofidina ianao mialohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Zava-dehibe tsy hitanohanao zany hoe nofidin'Andriamanitra ianao. Mbola tsy nanoratra Genesis izy no efa hoe iny anankiray iny. Mety ianao rery le mpino ao an-tranonareo ao, fa ianao mihitsy no singany. Zany ny dozin'ny fitiavany ianao. Tiany angentsika mahavariana be. Androany tsika zany ny resaka teo hoe tamin'ny herintsika miresaka hoe mipetraka tsara ao amin'i Jesosy, mipetraka ao amin'ny Kristy. Fa ahoana ary ny atafapetraka atsika? Zay le sary. Ahoana ny ahatonga atsika ho tafapetraka tsara? Tafapetraka tsara ao amin'i Jesosy. Ny Efesiana 5:15 toko voalohany fa tsy toko 5:20 Efesiana toko voalohany 5:15 hatramin'ny 7:20 novakitsika. Ao ary hitsangana ihany fa ohatrany tsy mahay mampianatra mipetraka mihitsy ndao aloha. Amin'ny anaran'i Jesosy dia vakitsika manontolo aloha fa andiny anankivalo. Ary noho izany, za koa rehefa nandreny finoanareo an'i Jesosy Tompo izay hitan'ny olona masina rehetra, dia tsy mitsahatra misaotra noho ny aminareo ka mahatsiaro anareo amin'ny fivavahako. Mba omen'Andriamanitra Jesosy Kristy Tompontsika rainy voninahitra ho anareo ny fanahin'ny fahendrena sy ny fanambarana amin'ny fahalalana azy tsara, ary mba hampahiratina ny mason'ny sainareo, mba ho fantatrareo izay fanantenana avy amin'ny fiantsoany sy izay hareny voninahitry ny lovany eo amin'ny olona masina, ary ny fioarany alehibe ny heriny ho atsika izay miny, araka ny fiasan'ny herin'ny faherezany, izay nataony tao amin'ny Kristy tamin'ny nananganany azy tamin'ny maty sy ny nampitoerany azy teo amin'ny tanany ankavanana any an-danitra, teo amin'ny tanany ankavanana any an-danitra.
ambony lavitra noho ny fanapahana rehetra sy ny fahefana sy ny hery sy ny fanjakana ary ny anarana rehetra izay tononona tsy amin'izao fiainan'izao ihany fa amin'ny ho avy koa. Dia nampanaiky ny zavatra rehetra eo ambany tongony izy ka nanao azy ho lohany manapaka ny zavatra rehetra ho an'ny fiangonana izay tenany dia ny fahafenoany izay mameno izao zavatra rehetra izao amin'ny rehetra. Okay. Ohatran'io sary io zany ny tena tokony ataontsika senao. Petraka tsara, makafy. Ohatran'io mihitsy ny hoe tsy relaxé. Zay nge avako ny Matthieu 7:20 hoe makanesa ty amiko nareo rehetra zay miasa fatratra sy mavesatretana fa za ampirelax anareo. Zany mihitsy ny teny iny. Rehefa jerena amin'ny teny fotriny dia hoe apiditra anareo amina récréation. Récréation zany fialan-tsasatra. Dia tsy hoe haingon'ny fiainanao zany fa zay mihitsy ny fototry ny fiainanao. Zay ny tiany Jesosy hatongavana amin'ny fiainantsika rehefa namonjy antsika izy. Fa tsy hoe zay mba sambatra mba nisy kely lamina kely tamin'iny. Misy tsy mety zay raha ohatra ka tamin'iny ihany ianao no lamina kely. Raha hoe mba nisy fotoana ianao hoe ndray ianao zay vao stressé, ndray ianao zay vao mety nandeha tamin'ny fahatezerana teny ndray. Fa raha zany foana ny fiainanao ny seza ny mety problema. Na le seza zay no diso seza ianao, na le sezanao zay no tsy azonao antoka. Ao tsika zao. Tsika senao zany miresaka eto efa manana eritreritra hoe mahafantatra an'le seza tena izy ianao. Korinthiana 1:7 ny seza tena izy ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Jesosy zay tsy misy fanorenana hafa azo atao fa Jesosy ihany ny fanorenana. Jesosy ihany le seza le vato lampy be. Za zany miresaka aminao eto na any amin'ny Facebook ianao zay misaotra anao manaraka amin'ity fampianarantsika ity na manatrika amin'ny vantana eto ianao dia any an-tsaiko hoe efa fantatrao fa Jesosy seza hipetrahantsika tsara. Fa eo ary io le seza ty raha matoty izao dia mipetraka tsara izy. Matoa izy mipetraka tsara amin'io seza io azony antoka io seza io. Ny olantsika senao Jesosy tena fantatrao misy fantatrao azo antoka fa ny paozintsika raha ity zany le seza. Lasiny ataoko aminao le paozy ohatr'izao le seza zao dia ianao tsy maka filinina tsara hoe fa ianao mety ny sisiny kely ohatr'izao fotsiny ny ataonao. Andramo nge ohatr'izao ny ataonao hoe ny sisiny kely ohatr'izay hipetrahana. Andramo fanahy ianao hikodi na reraka be ihany ny tongotrao satria ny dikany hoe mipetraka ianao ange ny vesatrao rehetra dia mipetraka eo amin'le seza fa ianao makaina. Zay ny dikany. Dia raha ohatra ka nomoron'le seza fotsiny satria ianao matahotra hoe ohatran'ity seza ity zao ohatran'ny manahirana indrindra raha tsika tsy zatra an'io dia atahoany ity sao dia misaoty be tampoka ohatr'izao io seza io. Dia lasa sahirana ianao dia mitingitingina hafahafa zany ianao mipetraka amin'ny seza. Fa ny fiainan'ny mpino maro betsaka amin'ny mpino tonga ohatr'izay. Mitrarintsika sianao amin'ny 5:50 noho izany Zakoa. Zao le tenin'ny Paoly hoe noho izany Zakoa rehefa nandre ny finoanareo dia misy isa kely eo misy hoe 5 kely dia ry ambany amin'ny baibolinao ry dia tonga dia natambatra ao anatin'io hoe noho izany Zakoa rehefa nandre ny finoanareo an Jesosy Tompo sy ny fitiavanareo izay hitan'ny olona masina rehetra. Zay ihany aloha ny jerentsika. Le tenin'ny Paoly zany ny mahatonga ny Paoly ho velona vavaka rehefa avy eo jerentsika io vavaka Paoly io fa natonga azy anoratra an'izao zavatra zao tena nahita hoe reto hoe kristiana tany Efesosy reto mampiseho ny tena mahatena kristiana ireo olona ireo. Io le zavatra tokony ho voatazona ao anatin'ny fiainany zareo hatrany hatrany dia ny tenen'ny Paoly mila azontsika tsaina fa eo amin'ny 4 taona
4 ans efa taona tao aorianan'ny asan'ny apôstôly toko 7:20 tany zao zavatra nosoratan'ny Paoly zao. Asan'ny apôstôly toko 7:20 le fiovam-po be tao tany amin'ny tany Efesosy de tena mbola tena tao anatin'ny herin'ny finono mihitsy reto olona reto. Mariako kely ty satria mahafinaritra be raha ohatran'io koa hoe manahoana rehefa inona reny zavatra heno momba antsika senao ty rehefa ny hafa ve mandre ny finoantsika sy ny fitiavantsika sa inona zavatra henony hafa, inona ny hitan'ny olona manodidina antsika. Hita be ny foana rehefa olona tsy tena tafatombona tsara, tsy tafatombona tsara ao amin'ny tompontsika. Hiteny foana. Tsy le zavatra seho ivelany ataontsika hoe mahay mitsikitsikintsika rehefa hitan'ny olona de mahay milanja baiboly de manao ny asa sy fampahirezantsika fa ireo zavatra anankiroa ireo finoana an'i Jesosy Kristy sy ny fitiavana ny hafa ireo no mampiseho ny maha-kristianina antsika. Jerentsika kely vetivety io zavatra nytenenin'ny Paoly io mantsy. Inona ny tena dikan'izany hoe mino an'i Jesosy zany raha mijery an'io Matthieu io tsika, jerentsika le Matthieu toko 7:20 andehanantsika amin'ny malakilaky fotsiny io fa tiako marihana ihany satria zava-dehibe afaka hianarantsika tamin'ireto kristianina tany Efesosy reto. Andiny 4:40 zao ny tenin'Andriamanitra miteny ao hoe ny fanjakan'ny lanitra de tahaka ny arenana fenina tany an-tsaha izay hitan'ny olona ka de nafeniny ary noho ny hafaliany de lasa nandeha izy ka nivarotra ny fananany rehetra de nividy izany saha zany. Ary koa ny fanjakan'ny lanitra de tahaka ny mpandrato anankiray izay nikatsaka vatosoa ary rehefa nahita vatosoa iray sarobidy izy de lasa nivarotra ny fananany rehetra ka nividy azy. Inona ny ambarantsika hoe inona ny antsoina hoe finoana an'i Jesosy rehefa fantatrao le maizy azy an'io Jesosy io be da be ny azo anaovana interprétation na fandikanan'io fanoarana io fa le finoana an'i Jesosy no tiako hosarihana anao anatiny hoe rehefa fantatrao de tsisy dikany aminao ny zavatra hafa rehetra, tsy misy dikany aminao ny zavatra hafa rehetra fa nitodika ianao any amin'le hoe za mino an'i Jesosy ay moa io Jesosy io ampy antsika amin'ny zavatra rehetrarehetra. Matthieu toko 7:3-4 zao ny teny eo hoe raha tsy miovy nareo ka ho tonga tahaka ny zazakely de tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra mihitsy nareo. Koa nazovona anetry tena tahaka an'ity zazakely ty de izy no lehibe indrindra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Manontany atrantsika hoe inona ny dikany hoe mino an'i Jesosy. Rehefa anontaniana daholo nge ny vahoaka mantsy de samy miteny hoe mino an'i Jesosy fa ny dikany hoe mino an'i Jesosy de miantehitra feno aminy, tsy miantehitra amin'ny fahalalana intsony fa lasa zazakely miniminy foana. Zay zany le izy raha atao dika teny tsotra. Misy singasinganiko kely reo fa mandeha ny fotoanantsika ny Matthieu toko 5:7 nge no jerentsika senao resaka hoe mino an'i Jesosy hatrany-hatranytsika aloha. Matthieu toko 5:7 rehefa niantso an'le Matthieu ho mpianana ny tompo tamin'ity. Noho niala teo Jesosy de nahita lehilahy tao hoe Matthieu nipetraka teo am-pamoriketra de hoy izy hoe andeha anaraka de nitsangany Matthieu ka nanaraka azy. Ohatran'izay daholo ireo teo aloha teo ireo misy tenin'Andriamanitra manambara an'izay hoe ny dikany hoe mino tena tapa-kevitra ianao fa mitodika any ny masonao de izy no arahanao manaraka an'le Jesosy. Aza adinoinao mihitsy fa ny devoly ange mino koa ary mangovitra fa inona ny mampiavaka anao inona ny finoanao manahoana ny fiavahany. Matthieu toko 10:7-7 no vakitsika farany amin'io zay tiany raina ny reniny mihoatra noho ny fitiavany de tsy mendrika ho ary zay tiany zanany lahy na ny zanany vavy mihoatra noho ny fitiavana de tsy mendrika ho ary zay tsy mitondra ny azo fijaliana ka tsy manaraka de tsy mendrika ho zay mamonjy ny ainy no amery azy zay mamery ny ainy no ny amiko de azo azy. Inona zay mino an'i Jesosy aza dinoina fa io Jesosy io de ny lalàna ny rehetra na tsy misy loi du tout rien miasa aminy.
midikany hoe mino an' Jesosy hoe sady mino ohatran'izay le tena maha kristianina antsika ny tanjontsika zany de tafapetraka tsara am' Jesosy tsika miala eto dikany hoe mino an' Jesosy Jesosy no ataonao ambony indrindra amin'ny zavatra rehetra mihoatra noho ny fitiavana tsy hoe any amin'ny teny hafa io de tena misy teneniny hoe raha tsy mankahala ny rainy na ny reniny tsy hoe mankahala hoe halako bika tsy tiako tare iny fa le fitiavana mihitsy mahafoy ny zavatra rehetra le fitiavanao an' Jesosy no ambony indrindra zay ny tediavin'Andriamanitra amin'ny hoe finoana ny tompo de manaraka an' Jesosy tsy misy fisalasalana. Inona ny mampiseho antsika hoe tena mampiseho ny mahatena kristianina antsika ireo zavatra anankiroa nytenenin'ny Paoly tao amin'ilay Efesiana toko voalohany teo andinin'ny voalohany ale andiny fa 5:10 iny hoe ny finoana sy ny fitiavana. Mila tadiditsika tsara fa zay no marika mampino atsika pino aloha tsika hoe mino an' Jesosy ary mila araka ny Jaona voalohany toko 2 eto amin'ity andininy ity de manambara hoe zay milaza fa ho amin'ny mazava izy kanefa mankala ny ralahany de mbola ho amin'ny maizina ihany izy. Zay tiany ralahany no mitoetra ho amin'ny mazava ka tsy misy fahatafotoinana ho aminy fa zay mankala ny ralahany de ho amin'ny maizina ary mandeha ho amin'ny maizina ka tsy mahalala izay alehany satria ny maizina no efa najamba ny masony. Tsy afaka misaraka mihitsy tiako ho hitanao mihitsy hoe le fiainana kristianina akabiaza ny fiainana kristianina ankehitriny ny fiainan'ny olona misy zavatra misaraka ao mino an' Jesosy mino fa tsy mandeha amin'ny fitiavana tsy mety mahatsy zany ny maha kristianina antsika mampiseho ny maha kristianina antsika ny finoana sy ny fitiavana ho an'ny Jaona voalohany toko 7 de miteny an'izao tenin'Andriamanitra zao le teny hoe izao no ahafantarantsika ny fitiavana satria izy nanolotra ny ainy hamonjy atsika ary isika kosa mba tokony hanolotra ny atsika hamonjy ny rahalahy ary zay rehetra manam-pananana amin'izao fiainana zao raha mahita ny fantatra ny rahalahiny ka mirimbelona aminy ahoana moa ny toerany fitiavan'Andriamanitra ao anatiny anako aoka tsy ho tia amin'ny tenina amin'ny lela isika fa amin'ny asa sy amin'ny marina. Iny tena zavatra manokana kely iny fa tiako ny mariana aminao le zavatra ny marian'i Paoly tamin'ireto kristianina reto hoe nandre ny finondry zareo sy ny fitiavandry zareo hitan'ny olona masina rehetra remarque ny olona zany le izy fa tsy hoe any tompony mahalala tsy izay fa hitan'ny olona mihitsy hoe tena olona manam-pitiava be fitiavana ary mino an' Jesosy mifototra amin' Jesosy ny finoany. Mandeha amin'ny andininy fa 5:10 sy 6:20 ary tsika sianao de zao le soratra hoe noho izany de rehefa nandre an'izay finoanareo an' Jesosy tompo zay hoy Paoly zay hitan'ny olona masina rehetra de tsy mitsahatra misaotra noho ny aminareo ka mahatsiaro anareo amin'ny fivavahako. Ahoana ny fomba tafapetraka atsika tsara ao amin'i Jesosy? Ny vavaka ny fototra. Vavaka no fototra tafapetraka anao hitohy iaina ho tena kristianina. Maheno an'ilay teo zao ianao hoe finoana sy fitiavana le izy. Indray ianao fa te hiazakazaka. De ity de hiezaka ino mino ngala izy atao an'izany. Le izy misy zavatra ataon'Andriamanitra ny anatinao. Zay ny antony hoe ny vavaka ny fototra. Aseho an'i Paoly tsara eto amin'ity toko voalohany ity fa ny vavaka izay hotonony eto ka hoenarantsika mihitsy. Efa imbetsaka no mizara tenin'Andriamanitra aminao de zaraiko aminao foana io andiny fa tsy hoe foana matetika io andiny 7:10 hatramin'ny 7:20 moa fa hatramin'ny 7:20 io tena zava-dehibe be mihitsy. Tononoko aminao foana io satria hoenarantsika mihitsy le vavaka mahatonga n'ity zavatra ity tena iainanao tsara le fiainana mahatena kristianina anao. Andininy fa 7:20 ary zao le tenin'Andriamanitra vavaka Paoly io mangataka hozy izy Paoly zany mahatsiaro anareo amin'ny fivavahako mba homen'Andriamanitra Jesosy Kristy tompontsika rainy voninahitra ho anareo ny fanahy ny fahendrena sy ny fanambarana amin'inona ho izy amin'ny fahalalana azy tsara. Ny fototra zany le toe-tsaina hidirantsika amin'izao vavaka zao
taminao efa averimberiko aminao zay dia izay no mahatonga amin'ny teny hoe ny fototra hoe matoy ho vavaka io ny soratana ato amin'ity baiboly ity tian'Andriamanitra ho fantatritsika ty amin'izao taranaka ty efa roa arivo taona teoriana ela be aty izao tsika, tian'Andriamanitra ho voaraitsika hoe ao anatiny ho vavaka io ny fanalahidy mba hahatonga atsika misy zavatra tian'Andriamanitra atao zany ao anatiny amin'ilay fiainantsika dia tenenin'Andriamanitra hoe angatao amiko ary ny anaovako azy. Io zany ilay tian'Andriamanitra atao hiaviana amin'ny fiainantsika. Tian'Andriamanitra ho tonga tsika amin'ny fahalalana azy tsara. Fa Andriamanitra ihany no manome an'izay. Ny mariantsika ao anatiny io zany dia ity tsy ny fitahiana no mbola omen'Andriamanitra. Tsy ny fitahiana no mbola omen'Andriamanitra no mahaliana antsika fa ny ahalala ny fitahiana efa nomeny. Misy zavatra efa nomen'Andriamanitra, misy zavatra mahandriamanitra azy rehefa fantatrao zay tsy mampiasa sainanao tsony ny zavatra hafa rehetra. Zay ny tiana vohitra tsara amin'ny toko voalohany hatramin'ny fahatelo mihitsy. Dia ny fanalahidy amin'io tena angatahana amin'Andriamanitra satria io zany tsy afaka ezahantsika hoe andeha hiezaka hanakatra an'izany dia heritreritra be dia hiezaka mantatra. Tsy mety. Tsy alaina amin'ny famantaran'ny saintsika mihitsy ilay izy hoe inona tokoa zany saintsaintsika ilay izy fa tsy maintsy asan'Andriamanitra ihany fa Andriamanitra no manome atsika an'ilay fanahiny fahendrena, ilay fanahiny fanambarana ahafantarantsika azy. Izao ny tenin'Andriamanitra. Mijery zany tsika asianao eto ny fanalahidin'ny fiainana tena kristianina mivelatra. Épanoui. Tena hoe ohatran'ireny raozy mivelatra ireny. Ny fiainanao ve sao dia mbola ohatran'ny raozy ilay boky ny raozy kely efa hita ihany hoe efa tady hivelatra ty. Efa firy taona izay no tady hivelatra ilay fiainanao. Tiany Tompo io tena hivelatra. Hivelatra dia sady ho hanitra ho an'ny hafa no tena manome voninahitra an'Andriamanitra. Izao ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Petera faharoa toko voalohany andininy fahatelo. Efa ahoana hoy izy? Efa nomeny ny herin'Andriamanitra ho antsika ny zavatra sasatsasany. Ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panaraka an'Andriamanitra amin'ny fahalalana n'ilay niantso antsika tamin'ny voninahiny sy ny fahatsarany. Inona ny fanalahidin'ny fiainana tena kristianina mivelatra? Fahalalana an'Andriamanitra. Fahalalana an'Andriamanitra sy fahalalana ny zavatra nomeny atsika. Fahalalana tsara hoe fa iza tsara io Andriamanitra io. Inona tsara no nomeny atsika. Efa tenenin'ity Petera ity hoe efa nomeny daholo kay ny ilaitsika rehetrarehetra. Ny dikany tsy tokony misy hoe tsy ampy zavatra aty amintsika. Fa ny tokony ho izy zany tokony olo kristianina ao amin'ilay any amin'ny toko fahatelo tsika zao vao miditra amin'izay hoe feno ny fahafenon'Andriamanitra tanteraka. Zay nge ny tanjon'Andriamanitra amintsika sena hoe mamarana ny toko fahatelo zany teny zany. Feno ny fahafenon'Andriamanitra ianao. Zany ny ikasan'Andriamanitra anao. Dia io tsy misy hoe le any amin'Andriamanitra zany raisitsika sary tsy tahaka ny hoe andeha atao hoe roapolo kilao ny efa vohoman'Andriamanitra ao anao dia Andriamanitra manome tsy fohy hoe roapolo grama ihany aloha latsaka ny aminy ihany fa tsy zakan'io. Tsy ohatr'izay ilay izy. Efa vonona daholo ny roapolo kilao fa ny olana tsy fantatritsika ilay izy. Ndraso ilay zahaka sary kely omeko anao hoe mety efa nomeko anao ihany ty sary ty fa manampy be anaty. Ndeha atao aho hoe malala 400 daholo tsika. Ndeha atao hoe 400 hony za 400. Tompona zordira anankiray. Reny 400 ireny zany misy hoe tompona zordira. Za zany mipetraka amin'ny donaka be eo amin'ilay zordira eo mandinika fiainana eo.
nandalo tampoka amin'le tomobile tsara tarehany iny le président république. Tsisy raha itsika ny politika mihitsy akory any, tsy izay ny ataontsika fa maka ohatra aminao a. Nandalo izy dia nahita président république io a. Za zany le 4 amis. Vao nahita izy dia niteny tamin'ny chauffeur mijanona kely. Izy io dia hoe itiana ny anarany io efa malaza zany hoe tompon'ilay zordira riananina. Hay, itiana io a. Io a alaiko atsangako zanaka. Sainao ange e. Dia andeha tao hoe netiny aho zany tamin'ilay paoziko maimbo kely iny a. Netiny niditra tao anatin'ilay fiarany, tonga tany an-trano lapany tany dia mety sasany dia mety naparandao dia tonga fotoana fisakafoanana tsy hitany nalehako. Taiza ry aozinareo. Ary tsy niverina tany amin'ny zordira fa zao no nataoko. Eritrereto hoe nahita ny alikandry zareo aho. Nahita ny alikandry zareo aho izay misakafo amina le alikany moa zany ko alikana président ngambany zany, tonga dia le fitoeram-biliany ary le fitoeran-tsakafony ary raitra be dia hitako hoe ohatry ity ny tomendrika a. Petraka teo aho, teo le alika dia za koa mba teo so ihany fa tsy nanaikitra ary le izy. Dia nahita hoe why alika ty to kotlety ty sakafon'le alika, nohaniko le sakafon'le alika satria za efa mieritreritra hoe efa tsisy ohatry ty. Sainao ange. Dia gaga ny ary amin'ny latabatra ary hoe fa nakaiza le itiny e. Dia misy miteny hoe mipetraka ary amin'ny alika ary kay. Mba azonao an-tsaina moa fa ohatr'izany ange ny paozintsika senao ty e. Fotoana lava maha-kristianina tsika. Andriamanitra efa nahafoy ny zavatra rehetrarehetra, efa nanomana fety. Azonao le lioka 5 fety foana isan'andro. Zany nge le fiainana be dia be homanin'Andriamanitra e. Fa ianao mieritreritra tsy mendrika an'izany a, niala sakafo nalika ihany mety amiko. Ny problema ao anatin'izay a, ny tsy fahalalako an'le dikany hoe fiinona ny dikany hoe zanak'Andriamanitra. Tsy hoe teo moa zany hoe zanak'le olona e. Tsy azoko le izy hoe inona fa dia hoe hay tonga ty fotsiny a. Impiry ny fiainantsika ohatr'izany. Mety no mifanohatra amin'izany koa le zavatra film miseho a. Rehefa tsy azonao tsara io, saindray ny raha izao le film samina lasa zanak'le président ihany a zany. Fa aveo a, no naseho anazy zany io ny taratasy manambara fa zanak'le président ianao. Lasa nandeha niteteziko daholo ny zordira eran-Antananarivo dia niteneniko hoe ana daholo amin'izay zao reo. Satria za efa zanaky ny président. Tena hozy angamba ianao hoe atao inona tsony zordira. Nefa zany ny ataontsika amin'ny fiainantsika. Zany ny ataontsika. Tsy le fiainana be dia be. Ny resaka be dia be ny fiangonana mivohy ny resaka hoe misy fitahiana makatsy makaroa be mihitsy. Tena misy fitahiana. Fa lazaiko anao fa potin-javatra zany raha oharina amin'ity lazaina tao amin'ny Efesiana 1 teo hoe fitahim-pana rehetra. Zavatra mandalo sy miserana daholo ange ny zavatra rehetra e. Dia nefa impiry ianao no lany amin'izany jereo ange ny fotoana mamifo anao ao anatin'indray andro hoe éveillé anao zany mifo. Mba atao visan-jatony amin'iny fiainana iny hoe ny tena isainanao an' Jesosy a, isainanao ny fanjakan'Andriamanitra. Raha atao hoe mifo ianao zany amin'ny 4 dia matory ianao a. Amin'ny 4 hariva zao dia adiny 12 zay ianao no ny fo a. Dia aveo a matory ianao dia ataontsika hoe amin'ny 7 alina adiny 17 ianao no mifo. Dia atao hoe adiny 17 ianao no mifo. Mba afiriana amin'izany, firisan-jaton'izany. Inona daholo ny andanianao ny sainao ao anatin'izay. 100 isan-jato ny 17 ora. Tena lazaiko anao fa ny akabiazan'izany a, tena mitety toeran-jordira. Zany le ataontsika. Le fiainana tsisy valera maharitra mandrakizay zany ny andanitsika saina. Dia lalina be. Ndao hianatra tsika atao amin'ity Efesiana ity, mianatra mahafantatra ny tena izy. Dia rehefa fantatra ny tena izy dia hay fe za tsy mila miasa saina amin'le hofatrano amin'ny le 10 ny oktobra.
fa eritreretinao nge fa manomboka zao tsika zao le firy le 24 ianao dia efa miasa saina hoana indray zao io dia hoana indray zao io raha fantatrao tsara midikany hoe inona nomen'Andriamanitra anao tsisy asanao saina amin'izany satria fantatrao le Andriamanitra ao le izy tsy atao anaty saina fantarina fotsiny Jaona toko fa 7:17 hainao tsara io teny io izao no fiainana mandrakizay hoy ny tenin'Andriamanitra dia ny mahafantatra tenin' Jesosy io ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirahanao. Ny fanalahidin'ny fiainana tena kristiana dia ny fahalalana an'Andriamanitra. Hoy taminao hoe raha tsy fantatrao tsara le seza hipetrahanao dia mitingitinginy eto amin'ilay sisiny kely eto ianao. Zao nge mety an'izao raha ohatr'izao zao le pauzeko mety an'izao ataoko hoe 2 minitra fa reraka be mihitsy izany ny anany loaliko izao izy zao dia efa reraka fa raha mba ohatr'izao tsara ny pauzeko ny mampatonga anao hipetraka ohatr'izao nge na tsy ny fahalalanao hoe mahazaka anao sa tsy mahazaka anao io fa maninona saintsaintsara nge fa mena zao ianao no mitaintaina dia nio ange ianao efa lazaiko ianao tsy mahazo miteny tsony hoe tiana zange mba olona ihany dia mitaintaina zay no lazaiko anao misy tsy normal ho azy fa raha olona gentilisa ianao dia normal zay fa raha ponony lanitra ianao dia ny fanontaniana mipetraka amiko any anatin'izany dia hoe fa tsy mahavita anao ve ny Andriamanitra ao ty le Andriamanitra mahavita fa problema tsy fantatrao tsara satria tsy mahatoky azy ianao satria tsy fantatrao tsara izy zay ny olana mandeha mandrositsika ny fanalahidin'ny fiainana tena kristiana ao amin'ity Korintiana 1:2 anjeny 7:2 zao ny soratra ao araka ny voasoratra hoe izay tsy mbola hitany maso ary tsy mbola reny sofina naniditra tao am-pon'ny olona na inona no efa nataon'Andriamanitra ahoana re namboarin'Andriamanitra ho an'izay tia azy dia isika ny nanambaran'Andriamanitra an'izany ary le anambarany azy amin'ny fanahy tamin'ny fanahy fa ny fanahy ny mamantatra ny zavatra rehetra na dia ny saina lalina amin'Andriamanitra azy fa iza ny olona mahalala ny ao am-pony olona afa-tsy ny fanahin'ny olona izay ao anatiny any ary toy izany koa tsy misy mahalala ny ao am-pon'Andriamanitra nge afa-tsy ny fanahin'Andriamanitra ihany fa isika tsy nandray ny fanahin'izao tontolo izao fa ny fanahin'Andriamanitra izay avy amin'Andriamanitra mba ho fantatsika izay zavatra nomen'Andriamanitra antsika. Fantatrao ny dikany asan'ny fanahy masina ao anatinao mampahafantatra anao hoe fa inona ny dikany fa inona ny nomen'Andriamanitra anao fa inona daholo ny anananao tsy hoe hanananao rehefa tsy fantatra hoe mahavita inona anao mahavita inona vao hanana azy fa efa anananao efa nomeny anao mahalala ao amin'ny fanahy le lazaintsika hoe fahalalana an'Andriamanitra zany ny olana amin'ilay izy mihitsy dia raha manontany anao zao hoe ndao tsika senao samy hitanisa toetra an'Andriamanitra samy mahita mihoatra ny 3 daholo tsika farafahakeliny ohatry ny efa mahalala an'Andriamanitra ihany tsika senao zany fa ahoana raha ny oatra mitingitingina ihany eo ambonin'le seza le izy mantsiny tsy ato ilay fahalalana tsy fantarina amin'ny saina le izy fa fantariny fanahy le fanahy zay no mahatonga ny hoe tsy possible mihitsy raha olona mbola tsy nandray an' Jesosy no teneninao hoe ianao hiova fo ianao andao ianao mila miova fo tsy possible ho vitany zany satria fanahy no hamantarana an'le zavatry ny fanahy dia fantarina amin'ny fanahin'Andriamanitra le izy zay ny antony hoe vavaka angatahana amin'Andriamanitra mba ho ataon'Andriamanitra ho sokafan'Andriamanitra ny aty anatintsika teneniny hoe mbola tsy hitany maso tsy reny sofina tsy vitany sensanao mihitsy ny mamantatra n'io Andriamanitra io tsy vitany ny vavahady-tsainao na kely ary tsy azonao at-saina aza refesin'Andriamanitra amin'izay takatry ny sainao
matetika dia refesintsika amin'izany sy ferantsika amin'izany ny zavatra ataon'Andriamanitra amin'ny fiainantsika. Misy zavatra tsy mandeha zao ilay fiainantsika na misy zavatra olana amin'ny fiainantsika dia mangataka tsika dia efa misy hevitra fixa be any anaty lohantsika any, zao Andriamanitra atao. Ohatrany hoe zao no mety amin'io. Aza feranao ohatr'izany Andriamanitra fa mbola tsy takatry ny sainao mihitsy ny zavatra ho ataony. Tsy azonao an-tsaina akory. Fa ndao ny fanalahidy ndao fantaro izy. Fantarina io Andriamanitra io fantarina. Ilay sary tiako amenanao alohan'ny hidirantsika amin'ity 9:20 ity le sary omeko anao dia le ohatran'ireny hoe ianao nge zao mahafantatra anahy, ianao mahafantatra anahy satria tsika sy ianao eto ihany isan-kerinandro fa ianao tsy tena mahalala zany amin'ny ankapobeny. Misy olona tena akaiky ahy zao eto, mety nasoavina angamba zao no tena akaiky anahy eto raha olona izy zao mahalala ny toetrako kokoa, mahafantatra hoe inona ny zavatra mampalahelo ahy, inona ny zavatra mahafaly ahy, inona ny zavatra mahafantatra izy, mahafantatra mety zavatra tsy tantaraiko anao izy, mahafantatra ny mety ho lasako, mahafantatra ny mety ny vinavinako. Ianao mety mipetraka eo mieritreritra fotsiny hoe mahalala fa tsy ohatran'izay mahafantatra izay fotsiny le izy. Betsaka loatra ny olona mahafantatra mahalala an'Andriamanitra fantany fa fantany ve ny mampalahelo an'Andriamanitra, fantany ve ny zavatra ny mahafaly an'io Andriamanitra io, ary tsy hoe fantany fotsiny fa manavesatra azy any anatiny ve le mifandray zay le mifandray zay. Hitanao ny tenin'Andriamanitra rehefa le miresaka an'le hoe mahalala, efa niteneniko anao iny tamintsika voalohany tamin'ity taona ity, dikany hoe mahalala ao anaty baiboly dia resaka firaisana zay le resaka ny hevitra sasany ao anatiny, ohatra hoe i Adama nahalala ny Eva, dikany hoe mahalala ny Eva izy dia nisy firaisana teo amin'izy mivady. Fa tsy voatery dikany zay le teboka farany ambony amin'le fifankalalana tena hoe le sain'Andriamanitra lasa sainao. Ohatran'izay ny dikany hoe mahalala an'Andriamanitra ianao. Zay le tediavin'Andriamanitra ahatongavantsika. Fa tsy mahafantatra fotsiny hoe mpamindra fo izy fitiavana tsy izay. Fa tena le sain'Andriamanitra any amin'ny Korintana io ihany ny mety ny andiny farany amin'io teny io raha tsy diso andiny farany 9:20 amin'io Korintana voalohany 2 io no miteny hoe fa izahay manana ny sain'i Kristy. Zay le olona tena hoe lasa mahalala azy tsara. Ohatran'ny représentant fiteny any amin'ny Korintana 2:20 hoe iraka solon'i Kristy izahay. Midikany hoe ianao ambassadeur-na firenena anankiray, fantatrao tsara le firenena. Rehefa misy te olona te an-tany momba an'le firenena dia any aminao izy ny manatona. Te hanao fifampirarahana any amin'le firenena, any aminao izy ny manatona. Izay ny dikany hoe ambassadeur. Ohatr'izay nge mila mahafantatra tsara an'le Andriamanitra zany tsika, tena hoe rehefa mahita tsika le olona dia mahita an'Andriamanitra izy. 9:20 nidirantsika sy ianao ankehitriny ary mba hampahiratina ny maso ny sainareo mba ho fantatrareo izay fanantenana avy amin'ny fiantsony sy izay hareny voninahitry ny lovany eo amin'ny olona masina. Mba hahatonga antsika ahalala an'Andriamanitra, izay aloha le teo amin'le teo aloha teo, tonga amin'ny fahalalana azy tsara, dia avy eo ahiratra ny maso mba hahafantatra an'le fanantenana. Mahafantatra ny fanantenana omen'Andriamanitra. Tanjon'Andriamanitra amintsika sy ianao izay. Fanalahidin'ny fiainana tena kristianina mivelatra tsara, olona mahafantatra ny dingana efa nataon'Andriamanitra ho anao. Fa inona daholo ny zavatra efa nataon'Andriamanitra ho anao? Ahatonga an'le hoe velona tsara le fanantenana. Le fanantenana omen'Andriamanitra indraindray hatramin'le teny arany efa manomboka lefy lanja zany aty amintsika, fa misy mpanao politika be da be moa dia manao fanantenana apokaty. Dia eritreretintsika koa indraindray hoe mitovitovy amin'izany ny an'Andriamanitra, fa tsy toy izany mihitsy.
hoy ilay tenin'Andriamanitra atao amin'ity Romana toko 9 ity, ny zavatra nadingana nataon'Andriamanitra taminao satria izay fantany raha teo izy eo amin'ny anjeny 720 no notendreny notendreny koa hitovy endrika amin'ny zanany mba ho lama toa amin'ny raha lamaro izy, ary izay notendreny dia natsoiny, ary izay natsoiny dia nohamarininy, ary izay nohamarininy dia nomeny voninahitra. Ireo zavatra tenenin'ny Paoly atao amin'ny Romanina ireo ny zavatra nataon'Andriamanitra, nataony tamin'ny tsirairay tamintsika. Fantany ianao izy hoy izy any amin'ny Jeremia toko 1 mbola tsy tany an-kibon'ny mamanao ianao nefa fantany. Dia notendreny ianao. Prédestination dikan'io hoe notendreny io amin'ny teny frantsay. Voatendry ianao voavonjy noho ny fahasoavan'Andriamanitra izany. Notendreny ianao an'inona hitovy endrika amin'ny Jesosy. Ka rehefa mijery anao ny olona tsy le endrika hoe aiza ary izay lava volo sy bebe volombava eo, tsy izay le endrika. Fa le atonga anao ho tahaka an'i Jesosy, mitoetra anao, ny mahay anao. Notendreny, rehefa notendreny ianao dia tsy najanony teo. Misy ange olona tendreny eny dia voatendry izy fa tsy fantany akory hoe voatendry fa natsoiny. Ianao atsoiko ho mpitondra ny teniko. Dia no hamarininy satria tsy mahazo miara-miasa amintsika raha tsy marina. Dia ny fahamarinan'i Jesosy nomeny antsika. Dia nomeny voninahitra tsika. Izany rehetrarehetra izany dia mamelona ny fanantenantsika. Mahatonga antsika hoe any amin'ny bokin'ny Hébreu milaza hoe tena vato fantsika tsy voahozongozona mihitsy io fanantenantsika io. Atao amin'ity Tesaloniana 1:5 ity dia inona daholo izany fanantenana omen'Andriamanitra izany. Izay izao ny ataontsika eto hoe inona mahafantatra ny fanantenana omen'Andriamanitra. Izao ny soratra ato hoe fa satria any andro isika dia aoka ho ny tena ka hitafy ny finoana sy ny fitiavana ho fiarovan-tratra, ary ny fanantenana ny famonjena ho fiarovan-doha. Inona ny fanantenana omen'Andriamanitra antsika? Fanantenana ny famonjena. Rehefa miresaka hoe fanantenana ny famonjena, tsy midika hoe mety ho voavonjy ihany angamba, fa manome assurance, manome antoka amin'ny tompo hoe rehefa io Andriamanitra io no miteny anao hoe voavonjy ianao, afaka tsy makany amin'ny afo be ianao. Izay no izy. Ary tian'Andriamanitra miorina tsara ao anatin'izany ianao fa tsy hiozongozona foana hoe verany amin'ny afo be angamba rapitso. Tsy ohatr'izany. Fa tena miorina tsara ao anatiny hoe voavonjy satria miorina mafy ny fanantenanao. Fanantenana ny fahamarinana hoy ny Galatiana toko 5:5 fa izahay amin'ny fanahy sy noho ny finoana dia miandry ny fanantenana ny fahamarinana. Mampisy fanantenana, mampisy toky aty anatiko mihitsy ny famakiana io Galatiana 5:5 io. Raha mijery ny fahalovana manodidina antsika isika dia mahita hoe tena tahaka ny tehiteny hoe ohatran'ny resy izany, ohatran'ny hoe mandresy be ny ratsy ny fahamarinan'Andriamanitra tsika tsy maintsy mandresy ny efaran'io. Fanantenana ny fitsanganan'ny tena maty araka ny Korintiana 1:5-10 sy ny 5:10. Mahafantatra tsara ianao izany hoe misy mazava tsara izay fitsanganan'ny tena maty izay. Teneniny eto hoe vetivety toy ny indray mpimaso rehefa maneno ny trompetra farany dia hovantsika, ho tsofina ny trompetra, ny maty hatsangana tsy ho lo intsony ary sika sy ianao hovaina raha mbola tsy maty tsika amin'izay. Fa ity mety lo ity tsy maintsy hitafiny tsy fahalovana, ary ity mety maty ity tsy maintsy hitafiny tsy fahafatesana. Fa rehefa mitafiny tsy fahalovana ity mety lo ity ary mitafiny tsy fahafatesana ity mety maty ity dia ho tanteraka ny teny hoe fahafatesana. Ny fahafatesana no resena ka levina, ary fahafatesana aiza ny fandresenao, aiza ny fanondronanao. Ina koa ny fanantenana omen'Andriamanitra antsika? Fanantenana ny fiainana mandrakizay. Isaky no miteny fanantenantsika dia aza mieritreritra mihitsy ho ianao hoe fanantenana le manantena. Tsika matetika rehefa mandika ny manantena dia ohatrany hoe mety ho azo, mety tsy ho azo. Fa tsy ohatr'izay ny ao amin'Andriamanitra, tena fanantenana azo antoka. Titos toko 1:2 dia miteny amintsika hoe amin'ny fanantenana ny fiainana mandrakizay izay nampanantenan'Andriamanitra, dia miteny izy hoe tsy mahay mandainga hatry ny fony fahagola. Izay zavatra tenen'io Andriamanitra io dia ataony
fa ataony amin'izay olona mipetraka tsara ao amin'i Jesosy. Zay le izy. Ho an'izay mipetraka tsara ao amin'i Jesosy no anaovany azy. Ina koa ny fanantenana omen'Andriamanitra antsika araka ny Romaina 5:2 tamin'ny alalany koa no efa nazahoantsika fanatonana amin'ny finoana ho amin'izao fahasoavana itoerantsika izao, ka dia aoka isika hifaly amin'ny fanantenana ny voninahitr'Andriamanitra. Manampy be mihitsy aloha amin'ny fiainako andavanandro io hoe fanantenana ny voninahitr'Andriamanitra. Rehefa mijery an'ilay Koritiana iny zao tsika ohatra ilay Koritiana 2:7-12 le miteny hoe ny fahoriana maivana sy vetivety iainantsika izao. Aika iny moa ampiasain'Andriamanitra anamboatra voninahitra mavesatra. Raha tsy any anatinao izay antoka izay hoe voninahitr'Andriamanitra ny any ambadika io fahafijaliana iainanao io. Raha tsy any anatinao ny fanantenana ny voninahitr'Andriamanitra dia lasa mora te hamono tena. Fa io tena ody famonotena mihitsy io, ody famoizam-po fanantenana ny voninahitr'Andriamanitra. Misy voninahitr'Andriamanitra tiany hampamirapiratana ao ambadiky ny tsy fahafahanao, ao ambadiky ny fisarahan'ilay olona taminao tamin'ry, ao ambadiky ilay tsy fitiavan-dranon'ry. Misy fanantenana ny voninahitr'Andriamanitra. Asa raha voarainao fa mety tsy tena haiko tsara ny mampita ny dikan'ilay hoe fanantenana, fa tena mampiorina anao mihitsy ary izay ny antony itenenana azy hoe mba ho fantatritsika ny fanantenana. Ahiratra ny masontsika dia azontsika le izy. Le teny averiko aminao le teny hoe mba hampahiratina ny mason'ny sainareo mba ho fantatrareo izay fanantenana avy amin'ny fiantsony sy ny hareny voninahitry ny lovany. Satria rehefa fantatrao io tena omenao an'izao fotsiny ho fiainana. Tsy taitra ianao, tena hoe tsara fototra. Angataony tompo. Amaranantsika azy moa rehefa marantsika avy eo dia hiara hivavaka an'io tsika izay aporsihako anao mihitsy indray hoe ataovy isan'andro rangahy soraty any amin'ny war room trano fivavahanao any rehetrarehetra io andininy 7:20 hatramin'ny 20 amin'ity Efesiana 2:1 mandeha tsika andininy 7:20 sy 20 zao tsika. Ary ny fioarany alehibe ny hery no atsika izay mino. Le tery aloha mba ho fantatritsika fa na fahalalana tsara azy tsika hafantatra ny fanantenana ao anatin'ny fiantsoana sy ny haren'ny lova ananantsika ao aminy dia ho fantatritsika ny fioarany alehibe ny heriny. Rahatreo ianao nge fa mahafantatra hoe tena mahery be Andriamanitra fa fantatrao moa ho anao izay mino zany fioarany alehibe ny heriny zany dia hoy Paoly hoe ndao hivavaka mba ho fantatrao zany. Araka ny fiasan'ny herin'ny faherezana izay nataony tao amin'ny Kristy tamin'ny nananganany azy tamin'ny maty sy ny nampitoerany azy tao amin'ny tanany ankavanana. Ny fototra ao anatin'ny fiainana kristiana hoe tena mivelatra tahaka ny raozy tsara tarehy, fantatrao. Ato daholo zany fahafantarana. Inona ny zavatra fantatrao fa miankina amin'izay mihitsy ny fiainanao. Manao ianareo raha fantatrao hoe ianao dia hijaly be afaka rehefa avy eo adiny iray. Raha izany ny fantatrao dia miororo ianao tsy te ho avy mihitsy ilay adiny iray, tsy tianao tonga mihitsy. Fa no mifanohitra amin'izany ange ny tian'Andriamanitra ataonao saintsainao ho fantatrao tsara ny zavatra efa nataon'Andriamanitra taminao. Andao nge jerentsika kely vetivety. Ino ny tia mahafantatra ny alehibe ny herin'Andriamanitra. Amin'ny teny Grika io teny andininy 7:20 sy 20 io 7:20 fotsiny mihitsy azy dia misy karazany teny anankiefatra ny ampiasain'ny teny Grika mamaritra ny hoe inona io herin'Andriamanitra io hery io. Ny teny malagasitsika dia tsy maintsy misy afa-tsy ilay hoe hery ny alehibe zany efa hery, ny hery ho an'izay mino araka ny fiasan'ny herin'ny faherezana. Teny efatra samihafa ireo. Ny teny voalohany za tsy mahay miteny an'ilay teny Grika fa ohatran'io fotsiny fanoratra azy dunamis ave sa inona. Ny dikan'io le hery nomen'Andriamanitra ho anao ange ohatra dinamita be le izy. Azonao tsaina moa zany dinamita, ianao efa nahita an'ireny kariera ireny dinamita ny anapohana an'ireny. Inona zany zao ny kariera be tonga dia vato be tsy hita tahoana. Fa any aminao ange ny hery efa misy dinamita any aminao fina zao tsy nanapohanao an'io. Ianao indray no ohatra ny apoka an'ilay olana.
dia gaga ho any anjely. Hitanao ny heviny anankiray dia io énergia io ilay teny grika nazahoana ny teny hoe énergie, hery entina miasa avy tany le mpino miaina ho an'ny tompo e. Hery entina manao zavatra, le tena herim-batana, hery ahafahana miasa, zay lay ao anatin'le hery omen'Andriamanitra antsika. Kratos ity mbola ao anatin'le hery, le teny gasika hoe hery daholo fotsiny, fa zany rehetrarehetra zany efa ao anatinao daholo, na dunamis ty na énergia ty na kratos, inona indray zany kratos zany. Ao amin'ny Timoty 2:9-10 no mitovy amin'io teny nampiasaina tato amin'ity 9:7 ty hery sy fahefana le dikany. Ao aminao koa zany fanjakana mandrakizay ho ny Timoty 2:9-10. Ao anatinao ange zany herina autorité ny dikany, fahefana mandrakizay ao anatinao zany, efa nomen'Andriamanitra anao. Dia misy an'io hoe iscus io le teny farany amin'ilay hoe herin'ny faherezany. Io iscus indray ny dikany hoe hery anaty, hery ao anatinao ao, hanananao fahaiza-manao. Raha azonao tsara daholo rao dia raha voasoratra ao ilay izy dia voareno saintsainy nangany hatrany hoe tompo hoe sokafo hoe ny masoko, ahafantatra hoe fa hery ohatry ny ahoana moa zany. Tenenin'Andriamanitra tsara hoe io ange le karazana hery nananganana an Jesosy tamin'ny maty dia nametrahany an Jesosy eny amin'ny tanany ankavanana ny an-danitra. Ary efa ao anatinao io hery io, tsy mila angatahany io hery io. Mila angatahantsika dia hoe Jesosy asokafo ny masoko, ampafantaro ny saiko hoe ay ve magaga. Jerenao ty zavatra sorataka ataoko sary eto ty, motera be ty. Za tena tsy mahay motera mihitsy fa nataoko recherche tamin'ny internet ny tedaviko hoe inona ny motera matanjaka indrindra, io ny matanjaka indrindra eto ambony tany. Za tsy mahay hoe motera ohatry ny ahoana io. Fa tiako aseho anao hoe misy motera matanjaka indrindra eran'izao tontolo izao, eran'ny univers ao anatinao nge io e. Tsy hoe io motera io ny ao anatinao, io vy be tsy hitanao io, fa mihoatra an'io efa ao anatinao. Raha mijery an'ity sary ity tsika, ianao ange fantatrao ve ny hery nomen'Andriamanitra anao? Ianao tsy vitany hoe ny herina tomobile anankiray moterany voalohany, fa andeha atao hoe motera tsara be izy fa atao mitovy amin'ireny tomobile, le karazana tomobile vaovao amin'izao fotoana izao reny reny tonga dia natao namboarina mihitsy mba ho mora miforiporitra. Dia tonga dia mipoitra le hoe airbag ao anatiny rehefa accidenté le izy. Ny tomobile taloha mafy ny carrosseriany, le tranom-biany iny zany e. Fa ny ankehitriny vitsy. Ohatran'ny tony tomobile tony zao tena natao mafy be mihitsy io hitanao io, mafy be ny carrosseriany io. Na ohatran'ty tomobile ty Unimog io, fa efa Unimog misy fipetrahana kely ato aoriana, misy trano fipetrahana. Hainao zany Unimog zany ianao ngamba mety tsy tena malala tomobile, fa raha mandeha any mainty rano ianao na zavatra ohatr'izany zany Unimog zany ihany no mandeha any. Fa sady ilaina ny motera ny matanjaka be no ilaina ilay izy na tototony vato ataony vato sahirana raha dia eny any izy mandeha, ny pneu-any mandeha tsara. Fantatrao moa fa zany rehetrarehetra zany. Ianao nge ohatran'ny tomobile tsy haiko V8 sa Unimog sa 4x4 be, ohatr'izany nge ianao e. Sady namboarin'Andriamanitra teto ivelany ny carrosserie anao no moteranao ao tsara. Fa zao koa no lazaiko anao, aza velomina nge ny moteran'io Unimog io, fa nefa io hiakatra fiakarana etsy ambodiny sotra gravy sainao nge. Zany ny mampome antsika, mampalahelo ny fiainana kristianina. Arakaraka ny maha kristianina anao ange ny mampavesatra n'io fiainana io raha ohatra ka tsy ampiasainao ny maha kristianina. Dia avy eo ianao hiteny hoe saiko sola afaka nahita ny fiadanany ratsy fanahy. Satria le olana ne raha afaka hoe efa ao anatinao le motera. Raha ohatra hoa le tomobile, raha samy tomobile, ndray tsisy motera dia ndray misy motera.
raha ohatra ka samy tsy velomony ireo raha midina fidinany ireo mety samy mandeha. Andeha ataontsika hoe samy toerana plat mahitsy. Raha samy tsy misy motera midikany tsy maintsy ho atosika. Iza raha ny tonga loko kokoa raha ohatra ka ndray misy motera be ohatran'le nampisehoko anao tamin'ity, dia ndray tsisy motera fa tonga dia le tranonako 4L tranonako ireny, dia ahoana? Vetivety kely dia tonga le ray, tsy zay? Satria maivana. Misy fotoana ny tsy kristianina dia ohatran'ny mandeha aingana ny fiainany. Fa gaga ianao, fa maninona ny fiainanao? Izay ilay lazaiko anao tamin'ilay HFNJ teo. Satria be loatra ny kristianina, ohatran'ny tony tôbily tony izy na ohatry ity mihitsy, fa tsy velominy motera, andramo atosika ane io io tsy voatosika ao io raha tsy olona be dia be. Aiza ianao tsy mila olona be da be manosika ny fiainanao, mila vola be da be foana ianao, zay vao sambatra mila. Satria ny olana tsy velona le motera, ka le izy raha tsy fantatra koa rehefa misy motera nge ao, averinao fa mbola ka tranona koa kely foana le izy, nefa efa motera ny lanitra. Ambony lavitra amin'ny 9:20 hatramin'ny 3:20 zao le tenin'Andriamanitra hoe ambony lavitra noho ny fanapahana rehetra sy ny fahefana sy ny hery sy ny fanjakana ary ny anarana rehetra izay tononona tsy amin'izao tontolo izao fiainana izao ihany fa amin'ny ho avokoa, dia nampanaiky ny zavatra rehetra eo ambany tongony izy ka nanao azy ho lohany manapaka ny zavatra rehetra ho an'ny fiangonana izay tenany dia ny fahafenoany izay mameno izao zavatra rehetra izao amin'ny rehetra. Ny fototra ampivelatra anao amin'ny tena kristianina anao dia izao, mahafantatra ianao hoe fa iza moa io Jesosy io, dia izy ianao dia ho aiza ianao, dia aiza ianao, aiza amin'ny toeranao, iza ianao, aiza ianao. Fantatrao fe hoe Jesosy napetrak'Andriamanitra ambony lavitra noho ny fanapahana rehetra sy ny fahefana sy ny hery sy ny fanjakana ary ny anarana rehetra. Mipetrahange dia io le zavatra menamena soratra io fotsiny saininy ambony lavitra. Rehefa mandeha birao ianao, fa maninona ianao ary matahotra, ambony lavitra no le olona ao amin'ny birao ange, na DG ana inona, na entretien na asa ianao, dinika na asa hiditra asa. Jereo daholo ange mampatonga antsika senao matahotra, tsy fantatritsika tsara Jesosy, na tsy tafaray amin'ny Jesosy, tsy fantatritsika Jesosy tena ambony fa tsy azonao an-tsaina hoe ianao ange ka miaraka amin'ny Jesosy, ianao ange. Hitanao zao ny sary, raha ohatra zao ty zao misy vola, ty zao misy vola R1,00, ty misy vola R1,00. Ataoko ato anatin'ity baiboly ty ato ty. Raha ohatra ka dorako ty baiboly ty, dia makaiza le vola, maio le vola, zay misy an'le baiboly mety raha tazomiko ao foana io zao, mandeha vakansa any Majunga dia any Majunga koa le vola. Ny vola iny ny zavatra tena mandehandeha indrindra fa any anatin'ny paositsika any tsy inona le izy. Fa ohatra le sary tiako hitanao, le sary hoe midikany hoe nandray an'i Jesosy tsika dia tafiditra ao amin'i Jesosy. Tonga zay misy an'i Jesosy zany dia misy atsika. Jesosy ambara eto amin'ny 1:20 hatramin'ny 3:20 ty hoe izy ny lohany manapaka ny zavatra rehetra. Ny dikany ninninona zany naiza dia tapahan'i Jesosy, ary rehefa za eo aminy teneniny tsara hoe zany le fiangonan'Andriamanitra za ny vatan Jesosy ny fiangonana, Jesosy no lohany dia midikany ny zavatra rehetra nataon'Andriamanitra eo an-tongotry Jesosy dia ny zavatra rehetra zany any an-tongotry izy koa. Ka isika ange ny vatany Jesosy, Jesosy ny lohany dia tsika ny vatany, dia ny zavatra rehetra hoy ny tenin'Andriamanitra eo ambanin'ny tongony. Dia ny dikany azonao moa zany eo ambany tongotra ao nge ny zavatra rehetra zany, tsy zavatra tokony ho atahorantsika senao mihitsy, fa le tsy fahalalantsika azy.
Izay no olana. Aseho an'Andriamanitra amintsika ny tompo ny fahefana rehetra io Jesosy io efa ao Matthieu 1:17 dia miteny izy hoe ny zavatra rehetra natolotry ny ray koa. Natolotry ny ray koa. Ao amin'ny Jaona 7:12 dia miteny izy hoe araka ny nanomezana ho azy fahefana amin'ny nofo rehetra nomena ny Jesosy ny fahefana rehetra rehetra. Jaona 7:12. Jaona 2:20-1:3 ny sotomintsika ao anatin'io dia hoe tahaka ny nanirahany ray no anirahako anareo kosa. Manome fahefana ho anao koa io Andriamanitra io. Mila azonao tsara ny toeranao ao amin'ny Jesosy dia ho tafapetraka soa aman-tsara ao anatin'izany anie isika sy ianao andao amaranantsika azy dia ataontsika vavaka miaraka dia mamarana vavaka azy fa andao iarahantsika mamaky ilay 17 hatramin'ny 7:20 7:20 hatramin'ny 7:20 dia efa nataontsika izany taloha andao avadikitsika ho atsika tenentsika izany hoe mba homen'Andriamanitra Jesosy Kristy tompoko ray ny voninahitra ho ny fanahy ny fahendrena sy ny raha vao misy hoe ho anareo na ho antsika dia ataonao ho foana mba tena hiainanao ilay izy ho anao. Lasa tsika sy ianao hovaitsika ho atsika sy koa daholo manisa 3 dia lasa isika mba isa 2 mba homen'Andriamanitra Jesosy Kristy tompoko ray ny fahendrena sy ny fanambarana. Zafady mifona tompoko fa mandinika na ny masoko ndoranga verina mamindrafo amiko manisa 3 isa 2 mba homen'Andriamanitra Jesosy Kristy tompoko ray ny voninahitra ho ny fanahy ny fahendrena sy ny fanambarana amin'ny fahalalana azy tsara ary mba hiratany mason'ny saiko mba ho fantatro izay fanantenana avy amin'ny fiantsony sy izay haren'ny voninahitry ny lovany eo amin'ny olona masina ary ny fioarany alehibe ny heriny mba ho izay mino araka ny fiasan'ny herin'ny faherezany. Amen. Dao hivavakitsika. Sana ny tonom-bavaka Andriamanitra. Ampianaro zahay hivavaka ny vavaka io isan'andro hiantehitra aminao hanokatra ny sainay, hanokatra ny maso ny fanahinay, hanome anay an'izay fanahiny fahendrena sy fanambarana izay, ahafantaranay anao tsara, ahafantaranay izay nomenao anay rehetra. Dia tena hifankazatra aminao tokoa izay ilay teny tompo hoe dia miadana izay rehefa mifankazatra. Ay moa ao anatin'izay fahalalana izay. Andriamanitra sokafo ny aty anatinay rehetra. Dia tena ho tsara orina, tafapetraka tsara ao aminao Jesosy tsirairay. Mahafantatra hoe fa ohatry ahoana le hery. Ay moa efa ao anatinay, nomenao anay ao amin'ny Jesosy mba ho anay izay herinao izay. Efa anaiky ilay izy fa sokafo ny masonay halalànay azy. Andriamanitra hoentinay anatrehanao ilay fiainanay andavanandro mihitsy. Mangataka izahay tompo mba tena atonga anay olona mivelatra, tena kristianina, mandeha amin'ny finoana sy feno fitiavana ny hafa, afaka tarafina, afaka alaina tahaka ny fiainanay. Jereo ilay fiainanay ao an-trano. Misy fotoana nge tompo ao ny tena manahirana anay ilay tenenana lava iny hoe ny mpaminany tsy masina an-taniny. Andriamanitra miasa aty anatinay. Faharetana izay miaraka amin'ny olona ao an-tranonay ao. Omeo anay mihitsy ny tafy ny fitiavana, fitafiana ivelany indrindra aty amin'ny fiainanay. Andriamanitra omeo fanahy ny fahendrena amin'ny fiatrehana ny olana samihafa. Ampianaro an'izay tsy mitebiteby zahay fa tena hoe tsy mitebiteby zay fa hoe tena miankina feno aminao ao anatin'ny olana ara-bola, io olana ao anatin'ny asa io zavatra tsy ampy io korotana fifandraisana io, miasa ianao Jesosy ao anatin'ny tsirairay. Matoky anao zay tompo fa miasa ianao dia mandray an-tanana ny olana tsirairay avy dia ho velominao mihitsy ilay fanantenana hoe kay ve ny voninahitra ao no tianao aseho ao ambadiky reny rehetra reny.
dia mijery any amin'izany ny masonay, fixe any amin'izany ny masonay. Mahatoky anao izay Jesosy dia miara-mody aminay ianao, hoeto ao anatin'ny saina mihitsy izay hoe ay moa izay efa ao aminao, dia miaraka aminay foana ianao dia mandresy miaraka aminao izahay. Misaotra indrindra Tompo any dia tononinay amin'ny anaran'i Jesosy ny vavaka ary tononinay koa ny fiadananao, ilay mihoatra ny fahalalana rehetra hiambina ny fosiny sainy tsirairay dia ampifankahitanay soa aman-tsara indray amin'ny herin'ny anio raha sitraka ao. Amen. Tahiny Tompo ianao ravako.